Misaotra anao tokoa izy Andriamanitra ray io raha mbola nomenao ity fotoana androany ity indray ahafahanay manantona ny seza fiandriananao miresaka eto anatrehanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy satria izy no nanome anay izany fahafahana izany afaka manantona anao. Ka dia manantona tokoa izay ary mitondra Andriamanitra izay rehetra etaetanay eto anatrehanao, izay rehetra mety fanahinay eto anatrehanao. Fantatray Andriamanitra fa ianao tokoa nefa nitondra anay ka mbola natratraranay ity andro androany ity, ary fantatray fa manana tanjona lehibe ianao amin'ny tsirairay avy rehetra, te hatakatra izany, te halala izany izahay ary te hiaina izany izahay. Ka ankehitriny Andriamanitra dia mangataka manokana ny fanahinao masina mba hampahery izay rehetra rehetra Andriamanitra mety kivy, mety mahatsapa tena fa ambany noho ny hafa na mahatsapa tena Andriamanitra fa tsy manana kapasite hatanteraka izay mety hampanaovinao azy. Eny fa na dia mety eo amin'ny fiainana andavanandro izy dia mahatsiaro tokoa hoe kely sy bitika tokoa. Androany dia mangataka aminao mba hampahitanao ny masom-panahiny, mba hita izy Andriamanitra fa izy tokoa dia ilay nampaherezana ao aminao, izy tokoa dia ilay nampatanjahana ao aminao. Ka niza Andriamanitra izay mety manana saina kivy androany dia hatanjahanao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, mba hisy hery vaovao tonga ao aminy. Ianao nikasika ny tsirairay avy rehetra, ninona izay mety fahakiviana izay misy ao aminy androany mba hahafahany miatrika indray, hahafahany indray mandeha mihazakazaka ary. Araka ny teninao Andriamanitra fa ianao no manome hery, ary izay kely hery dia omenao hery be, ary mampatanjaka ny reraka ianao. Ary niza Andriamanitra ihany koa izay mahatsiaro mitanondrika dia hatrakanao. Niza izay rehetra malemy dia hatanjahanao. Izay rehetra miravoravo tanana dia hampazotoinao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Mba tsy ho verimaina Andriamanitra ny vavaka izay ataona eto. Mba tsy ho teny fotsiny fa mba hisy hery amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ianao ny ampahafantatra fa Andriamanitra velona ianao. Ianao mampahafantatra ny tsirairay avy ankehitriny fa Andriamanitra miasa ianao. Ny tananao tokoa dia tsy fohy fa mahavonjy. Ka dia hampisikina herin'ny tsirairay avy rehetra ny ianao. Ary ianao ihany koa ny hanome ny fahalalana ho an'izay tsy manam-pahalalana. Ianao no hanome fampaherezana manokana ho an'izay rehetra tojo ady amin'izao fotoana izao. Hanome fifaliana ho an'izay tsy manam-pifaliana, ary hampionana manokana ho an'izay ireo mety hoe nitrandoza. Eny Andriamanitra meno vavaka ianao, ary Andriamanitra tsy mba manao tsinitsinina ny fitaraina ny ory. Ianao fitaraina ny tsirairay avy izay mihika aminao, izay miantso anao amin'izao fotoana izao, ka hamonjy azy ary hanafaka azy tokoa ianao. Fa ianao no Andriamanitra izay namorona anay, Andriamanitra izay nampisy anay ary fantatrao ny adiny tsirairay avy rehetra. Ka dia meteza Andriamanitra manome fiadanam-po ho an'izay rehetra be aia. Meteza Andriamanitra manome fahalalana ho an'izay tsy manam-pahalalana. Manao irery ny voninahitra ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanaovana izany vavaka izany. Amen.